tsy misy ninina mahazo mitrango eo amin'ny fiainanao akoatran'izay drafitr'Andriamanitra. Averiko indray, tsy misy ninina mahazo mitrango eo amin'ny fiainanao sy amin'ny hoavinao akoatr'izay drafitr'Andriamanitra. Izay ny teny apetrak'Andriamanitra eo am-bavako mba ho zaraina aminao amin'ny finoana androany, ary raha hisokatra ho an'i Kristy ny fonao, raha inonao fa teno anao zany dia minoa amin'ny hoavinao rehetrarehetra, fa tsy surprise ratsy, tsisy karazana antsoina hoe setrasetra ny devoly na kasiparan'ny fiainan'izany intsony mitranga amin'ny fiainanao, satria izay ilay antsoina hoe fiainana vaovao ao amin'ny Kristy. Rehefa tafakambana amin'ny Kristy ny fiainantsika ka ny fiainan'Andriamanitra ny ao anatinao, dia ny hoavinao rehetrarehetra dia hizotra andeha arak'izay drafitra efa nanomanin'Andriamanitra ao anao. Ny afatra tamin'ny lasa dia nanambara fa andeha lavitra raha ianao miaraka amin'Andriamanitra. Mino fa vonona amin'izany ianao, fa ao anatin'ilay lalantsika andeha lavitra iny tsy misy mahazo mitranga akoatran'izay drafitr'Andriamanitra izay efa voasorotr'Andriamanitra ao anao. Zany dia anisan'ny tombontsoa lehibe ho antsika nateraka indray manana an'i Kristy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Mampalahelo ane be dia be ny fiainan'olona ry havana, samborina problème mahafahatany, samborina loza etsy, hitsangana zavatra tena hoe mampamofo. Misy aza moa tapaka tena an-dalana mihitsy ny lalany, satria tsy zaka amin'ny fahasalamany le aretiny, tsy zaka amin'ny fisainany le problème, satria tsy drafitr'Andriamanitra le izy, fa setrasetra ny fanaratsy, satria mbola ety amin'ny tontolo misy fanaratsy zasy ianao. Fa amin'ny fotoana zasy ianao ry havako mandray le fiainana vaovao amin'ny Jesosy, averiko, mandray le fiainana vaovao amin'ny Tompo, dia tsy misy ninina mahazo mitranga eo amin'ny fiainanao afa-tsy izay efa nalamin'Andriamanitra sy efa nosoritan'Andriamanitra dia ny mialoha. Tamin'ny fotoana anatanterahani Jesosy le famonjena lehibe dia fantany ihany fa ho mafimafy le izy, fantany fa anaitaina mivantany ilay karazana fandatsana, fanesoana, fikapohana, dia nisy tombavaka notononony ao amin'ny Luka 2:20. Zay mba ho vakitsika vetivety amin'izao fotoana izao. Luka 2:20 dia ho jerentsika izay voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Zao nambaran'ny Baiboly ry havana 2:7 raika raha sitraka ao dia isory amiko ty kapoaka ty nefa aoka tsy ny sitrapoko aneno atao fa ny anao. Nangataka Jesosy mba tsy lay tendrom-po tsy mba namana, tsy lay fanapahan-kevitra diso vokatry ny fanaitaina ny nofony no horaisiny. Raha izany manko ny nataony dia tsy voavony zasy ianao. Raha nangataka anjely fotsiny izy andripaka andreo miaramila ny sambotra anazy dia tsy voavonjy ny olombelona, fa ny zavatra nitranga rehetra dia tsy nisy afa-tsy izay drafitr'Andriamanitra. Za mamotsitra teno anao manomboka androany. Mety marary aminao le izy, mety tsy takatry ny sainao le izy, satria tsy voatery asehon'Andriamanitra aminao dia ny androany ny lalany hitondrany anao, fa mino fotsiny tsy misy ninina mahazo mitranga amin'ny fiainako akoatr'izay drafitr'Andriamanitra, akoatr'izay planin'Andriamanitra. Dia ho tanteraka amin'ny fiainanao ndreo manana 2:20 fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa, tsy apotika fa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Alao hery ary manana finoanan'Andriamanitra. Mety misy zavatra mafimafy atrehanao eo am-pianonao zao afatra zao, fa ho ahodin'Andriamanitra io hitondra soa amin'ny mandrakizay anao, hitondra famonjena amin'ny ankonanao, ampanakaiky anao amin'Andriamanitra. Afaka averinao mihitsy zany zao hoe tsy misy ninina mahazo mitranga amin'ny hoaviko akoatr'izay drafitr'Andriamanitra irery ihany. Raha nananao zany antoka sy fanantenana zany dia tsy karazan'olo zany ianao ho akivin'ny zavatra hitranga kapitso na sasatry ny amin'ny tany tena hoe Andriamanitra fa hoana indray ak ty, fa maninona ary any elan'ny olona ohatra manjavozavana izy lalako zany fa hanana fatokina ianao tsy misy ninina mahazo mitranga eo amin'ny fiainako akoatr'izay drafitr'Andriamanitra. Homakina aminao zany ho tanteraka aminao zany ary azomy amin'ny finoana zany afatra ara-paminaniana zany amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka ho anao amin'izao fotoana izao. Ray tsara indrindro misaotra manokana any amin'ny tsirairay avy nandresina anaraka zao afatra fo izao. Ao nefa saika kivy tamin'ny lasa, ao nefa velom-panontaniana isan'andro efa ahoana ary ny fiainako, ahoana ary no avoko, ahoana ary ny fahatanorako. En'ny olona androany fa rehefa tafakambana aminao zay Jesosy Tompo dia tsy misy ninina mahazo mitranga amin'ny hoavinay afa-tsy efa drafitr'Andriamanitra ihany. Amen. Ity-pamaranana dia tsindrika aminao ny Jeremia 7:1-20. Jeremia 7:1-20. Izaho ny Tompo mahalala hevitra iverako anareo, hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Ho tanteraka amin'ny fiainanao hiatraika amin'ny hoavinao ane le hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Korazy amin'izay rehetra tao fa ny lasanao jeresiny hoavinao.
Ary makasitraka anao sady nijery sy nanaraka ny fandarana fiainam-baovao izay rahanao amin'ny tenako pasteur Tojoka Navakomanana eto amin'ny MCTV isaky ny fotoana tahaka izao. Raha mba nakasika anao sy nampahery anao ny hafatra dia manaova partage sarao amin'ny namantsika. Tahian'Andriamanitra tolo tompoko.